miaina amin'ny fiainam-baovao, miaina amin'ny fiainam-baovao. Fandarana manokana izay arahinao eto amin'ny fifoazapana TV amin'ny ora toy izao, izay ahitanao toriteny ho fampahirezana ny fononao ary ahafantaranao ireo zava-miafy ny tenin'Andriamanitra. Ahitanao ihany koa fampianarana hitarihana lalanantsika ho amin'ny famonjena ny fanahy mandrakizay ary ampahafantarana anao ireo fahamarinany ny tenin'Andriamanitra. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Apostoly Andreas. Fijoroana ho vavolombelona, ho fanehoana ny fiasan'Andriamanitra sy ny heriny eto amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka. Ary fampahirezana anambarana aminao fa velona mandrakizay Jesosy Kristy tompontsika. Dia mbola mpifaliana indray no androsoana ao anatin'ny tokantranontsika rehetra izay manaraka tsy tapaka izao onjam-peo izao feno fifaliana ny fanahintsika ary ho tafatoetra eo amin'ny fanatrehan'ny tompontsika isika rehetra maheno amin'ity alina ity. Ny tenako mpanompokelin'ny tompo Apostoly Andreas no hitondra ny fampianarana ho amintsika rehetra eto amin'ity alina ity. Asaiko ampitiavana ianao aharitra hatramin'ny farany satria androany isika dia iresaka ny filahatra ny andro farany. Izay angamba no anambarako azy hoe ohatrotry ny ahoana ny filaharany izao vanim-potoana farany izao ahafahantsika kristianina rehetra miomana ny amin'izany hoe fiavian'ny tompo izany. Be dia be amin'ny olona manko amin'izao fotoana izao no variana eritreritra hoe mbola tsy ho avy ny tompo, mbola mahafinaritra ny fiainana, mbola mamy ny fiainana eto ambonin'ny tany, ny asa, ny fitadiavam-bola, ny rendrarendra sy ny karazany, ny fiarahamonina, ny tokantrano mbola mamy dia tsy manana eritreritra anomam-panany amin'izany. Dia androany zany tsika dia anambaran'izay zavatra izay ara-baiboly ary arahako fijoroana vavolombelona tamin'ireo zavatra naseho ny tompo ihany koa anatin'izany rehetrarehetra izany mba ahafahantsika tena manomam-panahy satria sarotra ny zavatra mitranga amin'izao vanim-potoana faraparana izao. Ka alohan'ny tena hidirantsika eo anatin'izay fampianarana izay dia asaiko ampitiavana isika rehetra hivavaka hametraka ny fotoana eo ampelantanan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Jehovah Andriamanitra ray masina tsara indrindra misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Mbola afaka mampianatra eto indray ny mpanomponao androany. Zavatra rehetra ianao Tompo, velona mandrakizay ianao. Mangataka ny famindram-ponao amin'ity androany ity Tompo, aniraka ny fanahinao masina ianao. Ampiteny ny mpanompokelinao androany mba amonjy ary amerina am'laony ny fanahandretolona manaraka ny fandarana ireto amin'ity alina ity Tompo malalako. Matoky anao fa miasa ianao ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Eny ary andray baiboly tsika amin'izao rasy fotoana izao ijerany amin'ny bokin'ny Tesaloniana no amakitsika azy faharoa manomboka ny andinin'ny faharoa. Tesaloniana faharoa toko faharoa manomboka ny andinin'ny voalohany azafady dia avy eo toizantsika amin'ny Tesaloniana voalohany toko fahaefatra ny andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Fakitsika aloha ny Tesaloniana faharoa toko faharoa manomboka ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andinin'ny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo avy Nazareta. Ny fanitsiana ny adisokevitry ny sasany ny amin'ny andron'ny Tompo. Andinin'ny voalohany. Ary mangataka aminareo izahay ry ralahy ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny anangonany antsika ho eo aminy mba tsy alaky hoetsiketsehina amin'ny saina na ampitahorina ianareo na amin'ny fanahy na amin'ny teny na amin'ny epistily izay toa avy aminay milaza fa efa miandony andron'ny Tompo. Aza mety ho fitahan'olona akory ianareo fa tsy ho avy izany raha tsy efa tonga aloha ny fiemorana ka iseho ilay lehilahy nota dia ilay zanaky ny fahaverezana
ilay manohitra ka manandra tena ho ambony noho izay rehetra atao hoe Andriamanitra na izay ivavahana ka dia mipetraka eo amin'ny tempolin'Andriamanitra izy ka manao ny tenany ho Andriamanitra. De toizantsika kely eo akaiky eo ihany eo amin'ny Tesaloniana voalohany a. Tesaloniana voalohany a toko 4:7 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ny soramandry ambony de milaza ny iavin'ny Kristy sy ny toetry ny kristianina izay modimandry. 7:7 Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo ry rahalahy ny amin'izay modimandry mba tsy ahalelovana tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa raha inotsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray dia toy izany koa no itondran'Andriamanitra izay efa nodimandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy. Fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo, isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny Tompo dia tsy mba hialoha izay efa nodimandry tsy akory, fa ny tenan'ny Tompo no idina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra, ka izay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy, hoeny amin'ny raona hitsenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny Tompo mandraka riva isika koa dia mifampionona ianareo amin'izany teny izany. Mbola amaky andin-tsoratra masina tsika rehefa aveo fa reto no ampidirantsika azy a. Isy fijoroana vavolombelona ho ambarako amintsika satria ny tena moa zany efa ela ihany nanaovana asan'Andriamanitra ary ny fijerin'ny olona ny tena hoe kely madinika ohatr'izany, fa maro ny zavatra efa mba nampahitan'ny Tompo a sy nasehoan'ny Tompo makasika an'ity resaka vanim-potoana farany ity. Raha za manokana zao a inenina kory ara no efa nampahitan'ny Tompo fahitana makasika ny Armagedona sy ny resaka hoe fandringanana an'izao tontolo izao na ny vaninandro farany. Fa tsy aro tany saika daholo moa zany reo rehetrarehetra reo, fa misy anankiray amin'izy ireo zany a izay ijoroko vavolombelona sy ampahafantariko antsika eto a, satria tamin'ny alalany izay fahitana nasehoan'Andriamanitra zay zany no nafahako nahafantatra ny ara-baiboly tsara mihitsy hoe ohatry ny ahoana ny tena filaharan'ny vanim-potoana farany, zao vaninandro farany zao zany. De ho azavaiko amintsika io zany zay a rehefa aveo. Fa ity ampiandohana aloha zany de ampafantatra antsika ny famantarana voalohany indrindra ny amin'ny zany hoe fiavin'ny Tompo zany ny tenako a. De eo amin'ity ilay Tesaloniana 2:2 ity de mampafantatra tsara mihitsy hoe 7 milaza hoe aza mety ho fitahan'olona akory ianareo fa tsy ho avy izany raha tsy efa tonga aloha ny fiemorana ka iseho ilay lehilahinota dia ilay zanaky ny fahaverezana, ilay manohitra ka manandra-tena ho ambony noho izay rehetra atao hoe Andriamanitra na izay ivavahana ka mipetraka eo amin'ny tempolin'Andriamanitra izy ka manao ny tenany ho Andriamanitra. Voalohany indrindra aloha zany a ny famantarana voalohany indrindra amin'izao vanim-potoana farany zao ny amin'ny fiavian'ny Tompo, akoatran'ireo hoe efa voalazany amin'ny Mateo 5:20 sy ny bokin'ny Luka rehetrarehetra reny zany ny amin'le hoe fandringanana an'i Jerosalema, reny loza be deabe firenena samy firenena de efa nandalo daholo ny akamaroany reny. Efa nandalo daholo reny voalazan'ny Baiboly rehetrarehetra reny, mangatsika ny fitiavan'ny maro efa nandalo daholo reny ary be deabe ny olona ao anatin'izany ankehitriny. Fa anisan'ny teboka anankiray voalohany tsy maintsy fantatry ny kristianina ny amin'ny fiavian'ny Tompo zany de izao fiemorana. Fiemorana aloha voalohany indrindra. Ohatry ny ahoana moa zany hoe fiemorana zany. Ny olona miemotra de ohatra hoe ny olona vita batisa ohatra. Vita batisa izy de nanao voady teo anatrehan'Andriamanitra, de tena nitomany taloha nampidirana azy tao anatin'ny ranon'ny batisa, fa tena tsy hivadika, tena tsy ala amin'ny fahamarinana, fa tena anao zay tratry ny heriny mihitsy amin'ny asan'Andriamanitra sy amin'ny fanimpona. Tampotampoka teo anefa nandalo ady izy a, na voasakatsakana tao anatin'ilay fanimpona de tsy zakany intsony, de niemotra izy niala tamin'ilay fivavahana. Tsy tonga tsony ny vavaka rehefa tonga ny sabata, tsy tonga tsony ny vavaka tonga ny voalohambolana, fa any tsy mipotra itsony. Mety mbola voatanany ihany ny fahamasinana manao sarindona, manao jupe lava raha lehilahy izy zany de manao bobona, manao akanjo lava, tsy manao akanjo fotanana mihitsy, fa ny tsy fahatongavany mandeha mivavaka intsony de efa midika fiemorana. Ary misy moa ny sasany aho ny verin-dalana mihitsy. Raha mbola tsy vita batisa ndray zany le olona, de ireo olona izay
ataoko hoe tena nafana fo tamtamika teo nisy olana nahazo azy na nisy fanenjehana na nisy karazana fizantoetra nandalo teo aminy de niena le herim-bavaka ary inona tsy voateriny tsy vita batisa ihany ny tratran'iny fa na ny olona vita batisa atramina mpiandraikitra tratran'izay fiemorana ara-pana amin'ny fienan'ny fiainam-bavaka izay raha mandinika tsara isika raha lasanabavy malala ao amin'ny tompo am'izao vanim-potoana farany zao tena miasa manerana an'izao tontolo izao ny heriny zany fiemorana izany dinio tsara zany zavatra tenenin'ny mpanompon'Andriamanitra zany fa isika rehetra mandre an'ity onjam-peo ty na ny tsy mandre ary samy miady isan'andro amin'izany hoe fiemorana zany voavarim-barina kely ianao de tonga de tapitra ny adiny ray tapitra ny adiny roa tapitra ny tontolo andro tsy nisy vavaka mememitra tsy ohatran'ilay tamin'ny voalohany vo nanomboka resy lahatra nanandrana ny fahamarinana voalohany iny tsony ny hafanana fa lasa miembotra ny olona amin'izao vanim-potoana izao nefa io fiemorana io no teboka lazain'ny baiboly manao hoe aza mety ho fitan'olona akory ianareo fa tsy ho avy izany inona moa lay izany teneniny lay fiavin'ny tompo raha tsy efa tonga aloha ny fiemorana na lasa labavy misy fiemorana aloha tonga miembotra daholo ny akamaroan'ny olona amin'izao raha sy fotoana izao hery miasa mivanim-potoana farany fizahan'Andriamanitra toetra ny olon'Andriamanitra izany fiemorana zany aparitaka mihitsy ny herin'ny fiamorana matoa moa zany satana manana fahefana miasa ohatr' zany mampiembotra mahazo alalana izy zany fa ny tena marina ny devoly tsy manam-pahefana hikasika mpanompon'Andriamanitra na hikasikasika olona raha tsy nahazo alalana ohatra zao ohatra ny Joba zao nangataka teo anatrehan'Andriamanitra satana satria Andriamanitra mba nirereny amin'ny Joba ianao ve mba mahita olona mitovy amin'ny Joba eny ambonin'ny tany de ozy izy satana hoe esory aminy ara ny fananany de ho hitanao fa tsy hivavaka tsony io raha ny teny Andriamanitra hoe za tsy anala tsy nanana fahefana tamin'ny satana fa ozy Andriamanitra hoe ndana raha fa niainany ny azy esoriny de nanana fahefana le devoly dikan'izay zany ny rafitra misy maneran-tany ny amin'ny fandrindrana an'ity zao tontolo zao ity zany matoa satana afaka mietsika de nahazo alalana izy zany matoa zany le fiemorana afaka mietsika nahazo alalana izy zany tsy sanatria akory apiemorana ny olo-marina fa izahana toetra ny finoan'ny olo-marina ny finoan'ny kristianina hoe atraiza amin'ny fitiavana n'Andriamanitra sy amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra sy ny didiny iemotra sa tsy iemotra raha lasanabavy zay ny antony isin'ilay fiemorana ny vanim-potoana farany fa za kosa nefa miteny de zao miteny an'izao ny olo-marina tsy miemotra zany ny olo-marina tsy tafaverin-dalana zany ny olona tena pakatoa ny tenin'Andriamanitra tsy tafiala amin'Andriamanitra zany na mandalo ady manao ahoana ary na enjehana manao ahoana ary na mandalo tsy fisina manao ahoana ary raha tena olo-marina izy tsy tafiemotra zany mihitsy ekena misy fotoana miena ny herim-bavaka any fa matsapa tena foana izy iverina eo anatrehan'Andriamanitra matsapa tena mibebaka foana fa ny akamaroan'le olona tratran'ny fiemorana ngera lasanabavy na de miemotra tsy mavita vavaka mandritry ny herinandro ary tsy mba manana heritreritra hibebaka zany bebaka izy fa maina be tsisy fiovana intsony zay le teboka voalohany faharoa moa zany araka nyvolazan'ny baiboly de hoe iseho ilay lehilahy nota dia ilay zanaky ny fahaverezana lay manohitra ka manandra tena ho ambony no izay rehetra atao hoe Andriamanitra na izay ivavahana ka dia mipetraka ao amin'ny tempolin'Andriamanitra izy ka manao ny tenany ho Andriamanitra voalohany indrindra aloha zany lehilahy nota zany tsy ho jentilisa mihitsy izy zany mazava ho azy fa olona mipetraka ao amin'ny tempolo zany hoe olona mivavaka ny fahitana azy ivelany fa saingy ny amatarana an'le lehilahy nota fotsiny zany de izy anandra tena mihoatra an'Andriamanitra mihitsy anao ny tenany ho Andriamanitra ivavahan'ny olona mihitsy de fantatra reo tsara zany rehefa ny mpanompon'Andriamanitra no ivavahan'ny olona zany na iankofan'ny olona mihitsy na ivavahan'ny olona de fa zavatra hafa zany izy amin'izay fotoana zay ny tena resantsika eto de lay fiemorana izay fiemorana zay no anisan'ny teboka voalohany amatarana ny fiavin'ny tompo de jerevantsika indray eto amin'ilay Tesaloniana voalohany toko faefatra teo manazava izy manao hoe fa raha inotsika ozy izy fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray dia toy izany koa no itondran'Andriamanitra zay efa nodimandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy miresaka fitsanganana maty zany tsika eto hoe ny tompony isy taona tamin'izy tety ambonin'ny tany maty de natsangan'Andriamanitra izy tamin'ny andro 7 raha inotsika ozy izy
fa efa maty ny tompo zany a de efa nitsangana indray de ohatr'zay ihany koa no hitondran'andriamanitra zay olona efa nodimandry ao am' Jesosy reo mpanompon'andriamanitra reo kristianina vita batisa nitandrina ny didin'andriamanitra ary nanamasy teny nakatony lalàn'andriamanitra sy ny fitsipik'andriamanitra rehetra ka maty aloha izy tapitrandro alohan'ny fiavin'ny tompo zany zay no antsoina hoe maty tao am' Jesosy de ny 1:50 mazy fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny tompo isika zay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny tompo a dia tsy mba ialoza efa nodimandry tsy akory fa ny tenan'ny tompo no idina avy any an-danitra amin'ny fiatsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetran'andriamanitra ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha ary rehefa afaka izany dia isika zay velona ka mbola mitoetra no akarina miaraka aminy hoeny amin'ny raona hitsenan'ny tompo ao amin'ny abakabaka dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika de aorinan'zay zany aorinan'zay fiamoran'zay a ary ny fiamorana nge mbola iamafy mbola voasationany zao fa mbola be de be ny zavatra hitranga eto ambonin'ity tany ty apiemotra ny olona toko hoe avarinany olona be de be zao ny olona varina amin'ny fitadiavana ohatra de tsy mivavaka tsony memotra izy be de be varina amina toko hoe famahana olana ny olona sasany de tsy afaka mivavaka itsony tafiemotra izy rehefa tapitra zay fiamoran'zay a de ny zavatra iseho am'zay a isy ilay atsona hoe fampakarana ny olo-masina fampakarana ny olo-masina de ao anatin'izay fampakarana ny olo-masina izay a tsy hoe isika velona ho ny voalazan'ny baiboly tonga de ialohan'ny olona maty ao amin'ny tompo fa atsangana aloha atsangana amin'ny maty aloha ireo olona izay maty tao amin'ny tompo atsangana amin'ny maty de rehefa mitsangana amin'ny maty avokoa ireo olona maty tao amin'ny tompo zany hoe olona tao amin'ny fahamarinana izy a no maty dia isika zay velona mitafiny tsy fahalovana dia miaraka ampakarina am'ireo olona ireo hitsenan'ny tompo any amin'ny abakabaka zay aloha zany ny dingana de rehefa aveo a ho azavaiko daholo am'izay ny any amin'ny bokin'ny apokalipsy rehefa aveo fa anamafisako an'izay zany nafahana nandray an'izay ataoko hoe fampianarana ara-baiboly zay a de nisy fahitana nasehoan'andriamanitra makasika na resaka Armageddon ty zavatra ty moa zany efa nijoroko vavolombelona ihany nisy fotoana teny manaritsy isotro tao anatina fotoam-bavaka fa averiko eto le izy a ho fanampin'ilay fijoroana vavolombelona zay netiko teto tamin'ny zoma alina talohan'ny sabata iny zany de izy ty makasika ny resaka fiavin'ny tompo a ity resaka fijoroana vavolombelona etiko amintsika ity zany a matetika moa zany ho anay mpanompon'andriamanitra reny nofy reny a nofy matory ianao a de manofy reny zany aminay mpanompon'andriamanitra tsy mandendeha ho azy ohatra hoe za manokana manofy a de iny nofiko iny ekena fa ny nofy a misy karazany anankiroa misy ny nofy itenenan'andriamanitra misy ny nofy vokatry ny fisasarany nofo ho ny voalazan'ny baiboly any amin'ny bokin'ny mpitory-teny hoe ny aben'ny nofo izy a misy zavapoana de ny aben'ny teny a misy fahotana zany hoe misy karazana nofo raha vao misy nofo mikorotandrotana be deaibe indray de misy zavapoana ao anatin'le nofy fa misy nofo kosa tena hitenenan'andriamanitra mihitsy any amin'ny bokin'ny oabolana any a bokin'ny tsy oabolana bokin'ny Joba misy an'izay andiny soratra masin'izay tsy manina vakiky kely a Joba toko 7:10 ny andininy fa 4:10 a laza manao hoe kanefa misy fanao iray hitenenan'andriamanitra eny fanao roa aza nefa tsy tandreman'ny olona izany dia ny nofo sy ny tsindrimandry amin'ny alina raha sondriatory ny olona ka renoka eo ampandriny dia manokatra ny sofon'ny olona izy ka manisy tombo-kase ny fananarany azy mba ampialan'ny olona amin'ny fanaony sy ampifady azy ny friariana miaro ny fanahany tsy ho any andavaka izy ary miainy mba tsy hovoan'ny fiadiny misy karazany misy fanaon'andriamanitra ozy izy a hitenenany amin'ny olona anankiray na anankiroa izay tsy ny avon'ny olona zay ny tenenin'ny Joba eto de amin'ny alalan'ny nofy a sy ny tsindrimandry rehefa sondritory iny ny olona de sokafan'andriamanitra ny sofiny azafady a de asian'andriamanitra tombo-kase ny nofo napahitana n'iny olona iny le nofo mety misy karazany misy a nofo fananarana ohatra ny tamin'ny andro ny labana zao rehefa nitsoka ny ala tao an-trano ny Jakoba de tezitra labana
dia nanana programa mihitsy amono any Jakoba fa nanarin'Andriamanitra tamin'ny nofo izy aza miteny soa na ratsy akory ianao amin'iny mpanompoka iny fa mpaminany iny de rehefa nahino an'izany Labana de tonga de janona izy. Nisy fotoana ihany koa i Abimeleka tamin'ny fotoana ny vahiny tany amin'ny faritra nisy azy i Abrahama de nalainy Abimeleka saray vadiny Abrahama de nanarin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny nofo ihany koa hoe hoaringako ianao sy ny firenenao fa vadina mpaminany io vehivavy io. Nisy fotoana ihany koa i Abrahama ihany koa nisehon'Andriamanitra tamin'ny alalana nofy hoe izao no ampinga zivalim-pity lehibe indrindra. Zany iny akamaroan'ny mpanompon'Andriamanitra ao anaty baiboly zany lalasana bavy amin'ny alalan'io nofo io akoatran'ireo hoe mpaminany isehon'Andriamanitra mivantana tenenin'Andriamanitra mivantana ohatry ny tenenin'ny Jehovah'Andriamanitra tamin'ny Mosesy hoe ny mpaminany teo alohanao izy de tamin'ny fahitana sy nofo no itenenako aminy fa ianao kosa miteny aminao miresaka aminao mivantana rehefa miresaka aminao. Zany hoe misy avona ara-panahana mpaminany zany tena resahan'Andriamanitra mivantana tahaka ny mpaminany mamandamory zao miresahany tompo mivantana izy de misy fotoana amin'ny nofo ny itenen'Andriamanitra aminy, misy fotoana amin'ny lalana fahitana no itenen'Andriamanitra aminy fa le tsindrimandry indray zany iny misy fanahy manindry azy fanan'Andriamanitra manindry azy mampafantatra zava-miafina ara-baiboly na zava-miafina any amin'ny tontolo ara-panahy ihany zay le hoe tsindrimandry na hoe misy fanahy manindry de manoratra ohatry ny olona nanoratra ny baiboly tamin'izany fotoana tsindrin'ny fanahy masina izy zany de manoratra fa tsy le olona ny manoratra fa le fanahy manindry azy mampanoratra azy de rehefa miala zany le fanahy de tsisy zavatra fatany tsony eo na kely ary. Amin'ny alalan'ireo zavatra anankiroa zany no itenenan'Andriamanitra akoatrany hoe itenenan'Andriamanitra mivantana lay mpaminany na lay mpanompon'Andriamanitra ka aminay mpanompon'Andriamanitra zany ny nofy manandanja aminay. Misy kosa nefa hoe misy olona manofy any de antanina aminay mpanompon'Andriamanitra ny tena marina tokony le olona tena olona le manofy zany tokony afantatra an'izay satria izy no mahafantatra ny toe-piainany sy ny zavatra manodidina azy ao fa raha antanina amin'ilay mpanompon'Andriamanitra izy tsy maintsy mbola entina mbavaka manokana de miankina hoe manome valiny ve ny tompony amin'ny dikany nofy sa tsy manome. Fa ny tena tokony izy ny tsirairay avy zay manofy tokony mahafantatra tsara an'izay dikan'le nofony zay. Raha tsy hoe mamory olona maromaro mihitsy de manontany ahoana ty nofoko ty de ahoana fahazahoanareo azy de samy miteny eo daholo ny olona rehetrarehetra zay mivory eo de misy ampitenen'Andriamanitra hoe mandika an'le nofy. Tiako tenenina am'izay zany de napahitan'Andriamanitra tao anatina nofy momba na Armagedona. Matetika moa za zany rehefa mahita an'le izy de ampiain'Andriamanitra afoana lay toeran'le olona ohatra zao misy olona tsy tafakatra. Nisy fotoana zao za nanofy matory tsara iny amin'ny alina de nanofy tamin'izany fotoana zany teo ny toby mbola teo isotry teo ambodiny sotry zany de ny zavatra niseho tamin'izay nofy zay nanofy niaraka tamina frère fatako tsara mihitsy le frère tamin'iny Anjanahary iny maskara moa ny filazantsika anazy maskara de mandeha amin'iny le misy mpivarotra amoron-dalana be deabe niakatra amin'iny Anjanahary iny zany de tamtampoka teo na eny feo na trompetra mafy be mihitsy pampam de rehefa naneny le trompetra de io olona io tonga de manjavonjavona daholo ny akamaroan'le olona tonga de manjavona de ny akanjony sisa ny tavela teo fa le olona tonga de lasa avokoa. De za zany ampahitan'Andriamanitra satria raha ohatra ka tonga de vao nahita le nofy tonga de lasa zany de tsy hitako tsony ny toy an'le nofy eo de nampahitan'Andriamanitra an'ilay nofy petraka amin'ny toeran'ilay olona tsy tafakatra tonga de lasa le olona niaraka tamiko iny de niainako mihitsy zany hoe ohatry ny ahoana ny fahatsapan'ny olona anankiray tsy tafakatra rehefa tonga ny fampakarana ny olo-masina. Enao nefa mahita olona io mahita ny namanao io tena tafakatra olona fa enao tsy niainako zany de nitebiteby sady niantso nandoalika teo ampovoanarabe hoe tompo fa aiza enao zany tao anatin'le nofy tapaka le nofy rehefa aveo taitra am'izay rehefa aveo ety ambony fandriana dobodoboka be mihitsy ny foko soa ihany afana nofy. Anisan'ny fahitanana Armagedona efa naseho an'ny tompo anazy fa ilay zavatra tena horesahako le nofy anankiray ty zany tena zavatra goavana be mihitsy makasikana nisy karazana tanora maromaro zany hoe vondrana mpivavaka kristianina zany fa nisy olona maromaro ihany moa fantatro tao anatin'le izy de za koa zany niaina tao anatin'izay tontolo ara-panahy zay
de ny zavatra niseho de zao tao anatin'le nofy a nisy tona zany ohatrany hoe mbola nianatra tany am'ireny karazana université re zany izahay de nisy lalàna ny voaka maneran-tany voaka le lalàna hoe tsy mahazo mivavaka tsony mivavaka sabotsy de mbola tany amin'ny firenena hafa zany no namoahana le izy fa mbola tsy tonga teto Madagasikara fa any amin'ny firenena hafa de tsy mahazo mivavaka sabotsy tsony zany mivavaka sabotsy fa tsy maintsy alahady avokoa no mivavaka fa ny sabotsy zany atao andro fiasana mihitsy zany hoe navoaka mihitsy zany io lalàna io tena nyvakina ohatran'ireny mahita olona milaza vaovao amin'ny fahitalavitra reny ianao amin'ny onjam-peo reny de tena ambara mihitsy hoe manomboka izao ny lalàna mivoaka avoaka amin'ny fanjakana de tsy mahazo mivavaka sabotsy itsony mivavaka sabotsy fa mivadika ho andro alahady avokoa ny andro fivavahana fa ny andro sabotsy dia fiasana avokoa ka ny orinasa rehetra de miasa sabotsy manomboka izao napetraka ohatr'izay mihitsy le lalàna de ohatrany hoe anamafisandrareo le izy sana ohatrany hoe anatsarany an'le izy andreseny lahatra an'le olona zany de ozy izy manao hoe ny tanjonao anatin' zany rehetrarehetra zany de mba ho iray ihany izy rehetra zany hoe ampitambarana ny fiangonana ho lasa anankiray zany satria hoe zay zany ny tenin'ny tompo hoe mba ho iray ihany izy rehetra de ino no ny raisin'ny fanjakana ao anatin'le nofo eo mba ho iray ihany izy rehetra dia natambatra ho lasa fiangonana anankiray zany fiangonana rehetra de lalàna anankiray ary amin'ny firenena anankiray any Samaria na any Jodia ka ianao any Antsaha de aza miverina maka ny lambanao any an-trano itsony fa any de mitadiava lalana mandositra any de mandositra ianao de rehefa nandeha moa zany ny fivoriana zany tao anatin'le izy de samy namoaka ny heviny teo daholo ny kristianina ny mpiara-mivavaka zany hoe sarotra be nge le izy ahoana moa zany ny afahantsika toa de andositra zavatra mbola any ivelany vela lalàna no mivoaka de tsika aty amin'ny faritra misy atsika tonga de andositra sahady de misy teny hoe ianareo any atafitrano mandehana mandositra be de be ke zany mandehana ny atapitendrombohatra any ahoana ny afahantsika mandositra amin'io fa mbola any ivelany any io fa tsy mbola manam-pahefana amintsika eto de ny sasandray miteny hoe zay ange za mananjanaka zao zay le vehivavy anankiray zay manana zaza kely de ahoana ozy izy nitondrako an'ity zazy ty andositra fa aleo kosa izy miandry an'izay zavatra mitranga eto aloha miandry an'izay zavatra miseho eto aloha de rehefa hita fa sarotra be le zavatra na efa hita fa tanteraka tokoa de eo vao mitady lalana de ny akamaroan'ireo olona mpiaraka mivory teo zany dia samy miteny avokoa hoe za iandry hoe efa isy famantarana efa hita maso mihitsy eto amin'ny faritra misy atsika zay vao andositra de ny sasany moa zany miteny hoe le izy ange zavatra tsy ho atsiky zany lalàna izany fa mety ho andry zareo any amin'ny firenena hafa any fa tsy tonga ety Madagasikara olona mpivavaka be daholo fa ty amin'ny faritra misy atsika olona mpivavaka be daholo tsy hoe keniny ato amintsika mihitsy zany fa andry zareo any zany fa tsika tsy tokony hiasa saina am'zany de ny sasany moa misy tsy ara-panahy mihitsy de miteny manao hoe de ahoana zany raha ohatra hoe andositra daholo ary tsika le mahafantatra ny fahamarinana de iza ndray raha mba ampafantatra an'le fahamarinana hitory filazany tsara am'ireo olona ireo tsisy olona hitory teny tsony zany satria andositra daholo tsika kristianina de ahoana zany ny fitoriana ny filazany tsara de nisy frère anankiray moa zany mijoro vavolombelona tena nanamafy le ara-baiboly no jerevantsika vao mahita an'ireo famantaran'ireo vao mahita an'ireo famantaran'ireo tsika ozy izy ny tompo de tokony tonga de efa mandositra mandeha makany amin'ny toerana tsy ahatratrarana atsika de samy milamindamina teo nisy rahalahy anankiray efa nijoroko vavolombelona teto moa la izy tamin'ny zoma iny hoe nisy rahalahy anankiray tao anatin'izay io rahalahy io zany tonga de niteny hoe za tsy anaraka an'izany zavatra teneninareo zany fa za fiainana mbola mahafinaritra be ty fiainana milamina be ty de nareo korontanin'ny olona am'zany lalàna mivoaka ny ivelany any fa za tsy anaraka anareo am'zany de tonga de lasa izy nandeha nivoaka ny trano tany reveo ijoroko vavolombelona makasika an'iny fa taoriana kelin'izay zany nisy frère anankitelo lasa nandeha nandositra tonga de nakany ambany vohatra be tany amin'ny toerana tsy ahatsatrarana azy mihitsy de nataondry zareo tany ny vidiomby izy de ny omby iny zany no noentiny tany amin'ny faritra an'izy tany omby vavy be ronono tao anatin'le nofo io de iny omby vavy be ronono iny no nyvelomandry zareo tany foana zany andritry ny volana maromaro
ry zareo tafatsoka tany ivelany tany tany ambany vohatra tany na mafisina teo amin'ny firenena zay nisy anay ilay lalàna anankiray fa hoe tsy misy olona mahazo mivavaka sabotsy itsony, tsy misy intsony. De ireo namana zay tsy nentina andeha nandositra tamin'io fotoana io nikropaka daholo tamin'izany ora sy fotoana zany. De namoaka lalàna ny fanjakana zany fa hoe tsy misy olona intsony mahazo mividy sy mivarotra raha tsy mampiasa puce électronique na manao soni taratasy anankiray zay de mahazo carte kely izy na mbola tamin'izany moa zany tao anatin'ilay fiandohana mbola tsy nisy hoe mariky ny bibidina ohatry zany napetaka teny amin'ny andron'ny olona satria mbola fandresen-dahatra an'le olona hoe atambatra fiangonana anankiray ny fivavahana rehetra. De nisy iny izy ty nisy ankonana kely anankiray tao anatin'ilay tao anatin'izay nofo izay nisy vehivavy namana nody tany an-trano niadevitra tamin'ny ray aman-dreniny. Ny dadany zany ny teny hoe isika rehetra anatin'ny ty tokantrano ty tsy maintsy manao sonia an'ty taratasy ty satria misy taratasy avoaka ny fanjakana aparitaka isa-trano zany manao sonia amin'iny avokoa reo olona rehetra zay te hividy sy hivarotra sady tsy hivavaka itsony amin'ny andro sabata na andro sabotsy. De mba libre ohatrany mazatra teo ihany zany ny fiainana milamina tsy misy fanenjehana tsy misy problème mihitsy na kely ary. De ilay vehivavy tanora njoro hoe zary dada moa izy tsy anaiky an'izany mihitsy tsy anaraka an'izany zavatra tenenao zany mihitsy zange olona mivavaka mipraitapo amin'ny rehetra tsisy mitandrana ny sabata fa izy rery no mijoro anatin'le tokantrano. De le reniny moa zany te hiaro an'le zanany vavy tsy afa manoatra. De ozy izy le dadany hoe raha mbola zanako ianao ka zany teraka anao mipetraka atao amin'ty trano ty ianao ataovy soni ty taratasy ty. De tsy nety le zazavavy. De hatraminao viny ianao ozy izy ny rainy no manda na tsy manaja no mamaly fa ataovy soni ty de tsy nety nanao de mivonono le dadany tao an-trano tao le zazavavy. Zany hoe nkapohany moa zany fa tsy hoe nivonona maty. Napahirezin'ny reniny fotsiny le zaza rehefa aveo fa mangamangana daholo ny tarehany satria tsy nety nanisy soni izy. Tsy nety nanisy soni le taratasy. Zany hoe resaka olana be mihitsy zany ny ainan'ity zazavavy anankiray ty. De ny ankilandray reo namana sasatsasany zay tsy tonga de nandositra tamin'ny fotoana ilay nampafatarana an'le izy nisehon'ilay lalàna zay satria raha vao misy an'izay lalàna zay zany mipotra hoe tsy mahazo mivavaka zabata itsony de iny zany efa mila mitady lalana daholo zany ny kristianina rehetrarehetra tao anatin'le nofo io fa ny sasany tsy nandositra fa nijanona teny amin'ny faritra nisy azy ihany. De ny sasany tamin'ireo namana lasa nanisy sonian'le taratasy satria tsy afaka mividy varotra tsy afaka mividy azafady tsy afaka mivarotra ihany koa raha va tsy mavita soniana io. Misy ny sasany efa mananjanaka kely de tsy afaka mihinan-kanina raha va tsy manisy soni de lasa nanisy soni. De nisy anankiray moa zany tamin'ny namana kristianina efa nivadika mpivarotra eny amin'ireny ohatra hoe karazana ohatra hoe supermaki leader press ny karazany reny rehefa nandeha vidy zavatra teny de misy mpino kristianina miverin-dalana tao nahita kristianina anankiray de vao nahita an'io de tonga de nitebany hoe ngainao afaka mividy sy mietsena ty ianao nge olona mivavaka sabaty de ozy izy le raha matoa anankiray hoe zaho ozy izy efa tsy nanaraka an'ireny tsony fa tadiavinao tsy hinan-kanina zany de ao ara-porofony zany de avao ara ny kartanao navoaka ny avany le karta de nitestena teo amin'ilay fitaovana fitestena azy iny zany de mandeha tsara mihitsy afaka mividy zavatra izy. Petsaka tamin'ireo kristianina zany no tafiemotra vokatra n'le hoe tsy afaka mividy tsy afaka mivarotra satria tsy mampiasa lela-bola tsony tao anatin'ilay izy fa carte bancaire zany sisa no ampiasainy. Zany hoe ny karamanao zany dia tonga de versena any amin'ny banque de rehefa mandinika izy efa tanteraka am'izao ngely izy. Ny akamaroan'ny olona miasa am'izao tsy mandray lela-bola tonga de hoe iny misy 2 millions tonga de vola taratasy fa versena any amin'ny banque daholo le izy. De tsy vola tsony zany ny ampiasaina fa tonga de carte bancaire de ohatran'ireny maka vola eny amin'ny gab reny ianao mividy zavatra tonga de atsofoka kely na ampandalovana amin'ilay fitaovana eo amin'ny fividianana iny de tonga de miala le vola miala anatin'iny carte iny. Ohatr'izay ny zavatra nitranga tao anatin'ilay izy lay tantara. De no amafisina ihany lay lalàna tena namafisina lasa mafy be. Nisy karazana fiangonana reo fiangonana zay nivavaka alahady reo fiangonana toke lehibe ana fiangonana zany nitambatambatra nanantona olona manam-pahefana teo amin'ny fanjakana zany nandresy lahatra azy.
reo ndray zany lasa ny fijerin'le fanjakana na le manam-pahefanan'ireo olona ireo zany hoe olona tena itenenan'Andriamanitra be mihitsy. De ny teny zany ty le lehilahy manam-pahefana hoe ahoana ina mbola tokony ataontsika fa efa nanao ezaka be mihitsy mba hahafahan'Andriamanitra mitsinjo atsika sy miaro anay amin'ity fitondram-panjakana ity. De ozy izy reto mpitondra fivavahana telo mirahalahy laza manao hoe tezitra amitsika Andriamanitra amin'izao fotoana izao. De efa ahoana ny tezitra Andriamanitra ka tokony hamoaka lalàna ndray ianao hoe aringana sy vonoina mihitsy reo olona mbola tratra mitokotoko mivavaka sabata. De reo olona tsy manaiky miala amin'izay fivavahana amin'i Jesosy tombo sy amin'ny sabata izay samborona ny sasany atao any anatin'ny tranomaizina. De any anatin'ny tranomaizina any izy forsena hiala amin'ilay sabata ka raha vao tsy manaiky de vonoina ho faty mihitsy. De ozy izy ilay olona manam-pahefana de ahoana zany ny droit de l'homme na hoe ny zon'ny olona zoma olona amin'izany fotoana zany. De ianao fahefanao fotsiny no ampiasainao ozy izy mamoaka lalàna fotsiny ianao de manaraka daholo ny miaramila sy ny anina rehetrarehetra toa de manome baiko ianao de manaraka ny olona rehetrarehetra. Fa raha tsy zany no ataontsika de ho tezitra amintsika eto foana Andriamanitra. Zay zany ny fomba nandreseny reto ataoko hoe fivavahana tsy izy an'ilay lehilahy manam-pahefana fa ilay lehilahy manam-pahefana manaraka ambokiny fotsiny. De teny hoe izy de niantso ny olona gradé teo ambaniny zany nanome fahefana hoe sambory daholo ampiasao daholo ny katikatana, ampiasao daholo ny manam-pahefana rehetrarehetra, ny miaramila rehetrarehetra sy ny zay azo ampiasaina rehetra, manenjika ny olona sy manara-maso izy tokantrano izy daholo mbola mivavaka rehefa tonga ny sabata satria reo olona reo rehefa tonga ny sabata tsy maintsy andohalika izy ao an-trano. De arahana maso daholo. De naparitaka de namafisina nanomboka teo nandositra ny anaty ala daholo amin'izay ny kristianina zay nivavaka sabata tena ny tanany fahamarinana. De ry zareo nandositra tany anaty ala io efa nasiana groupin'olona mihitsy. Le groupina jilamboty sy ny karazan'ireny nangonony manam-pahefana anenjika ny olona any anaty ala any sady mitondra an'ireny alika hitanao le alika le voahofana an'ireny. Mitondra an'ireny izy mandeha mitady an'rareo anaty ala mandositra ny daholo. Ny sasany amin'ireo kristianina apahorina fatorana ny tanany sy ny tongony de fatorana ny tendany. De tenenina hoe mbola hivavaka sabata satria de sasany tsy mety miala mihitsy zay tsy ala amin'ny tompo zany. Zay mbola hitana ny fahamarinana zany. Maty eo nareo tsy mena sakafo de tsy mena sakafo zareo fatorana anatina toerana maizina be anankiray de nakamarony maty tao anatin'izany daholo le kristianina njoro. Fa ilay kristianina voalohany, ilay namana maromaro nandositra voalohany reny zany reny tsy tratrana fahoriana mihitsy fa efa nanomana ny fiainany tany ambany vohatra be tany. Any amin'ny toerana tsy de misy olona tany mihitsy zareo nanorom-ponenana. Tsy tratran'ilay olana mihitsy. De nitoy an tantara ilay lehilahy tadidinareo ilay lehilahy izay ny teny hoe za tsy anaraka ny teninareo tsony za tsy eritreretiko hoe ohatr' zany ny zavatra misy amin'ilay fivavahana izay ny verin-dalana zany iny lehilahy iny araka ny teneniko le fijoroana tamin'ny zoma niasy izy tao anatina orinasa anankiray mpanatitra zavatra. Zany hoe misy zavatra aterina zany de izy ny mpanatitra azy nalefa nandeha tamina moto. De rehefa nandeha tamina moto izy de maika be mihitsy ny le fanenjehana an'le izy. De nandeha mafy be io lehilahy io. Izy nandeha mafy be iny nidovitra tany nanao accident. Talohany nampidovitra azy aloha nisy olona anankiray nanaka anazy teny an-dalana nanao fitafiana reny mpitandro ny filaminana eny amin'ny arabe reny de nanao fitafiana reny izy de nanaka anazy hoe mandeha mafy loatra ianao izy fa mandehana moramora. De le lehilahy moa zany ny teny hoe ka zaho izy maika be mihitsy anenjika an'ity zavatra ateriko ty fa manjary bedin'ny patron koa fatara de lasa izy nandeha rehefa avy eo nandeha mafy be iny dovitra tao aloha to de maty le lehilahy. Izy maty iny de ny zavatra niseho de zao, zavatra nitranga de zao. Nilevina tany am-pasana moa zany izy mazava ho azy rehefa maty. Izy maty tany anatin'ny fasana tany nalevina tany. Izay nandositra rehetrarehetra tany anaty ala ireto ny faninjehana fokon'olona be dehibe mihitsy. Mampitebiteby ange zany raha lasana bavy. Hitanao inao miainao anatin'le izy mihitsy tena mitebiteby satria mitondra hazo, mitondra lampe torche rehetrarehetra reny, mitondra basy ny sasany. De mitondra hazo de somary ampirehetina asina afo amin'le hazo andehanana anaty ala any. De sady miorakoraka be mihitsy hoe mivoa fotsiny amin'izao raha tsy te ho faty fa tonga de vononay mihitsy. De nandositra. De ny zavatra nitranga de zao teo ampandosirana
teo ampandosirana iny le kristianina ala anaty alany no nisy orory tany tampoka efa tsy afaka nandositra tsony fa tratra voadidina tamin'ny toerana anankiray zany le kristianina be dehibe dia nisy orory tany tampoka nalefa n'Andriamanitra de nivava ny tany nisaraka anakroa zany ny tany teo amin'ny faritra zay nisandrareo de ireo olona mpanenjika be dehibe ireo tonga de nilatsaka velona tany anatin'io tao anatin'io tany nivava io zany de nisy lelanafo be mihitsy nivoaka avy tao anatin'izay tany izay nitelona ny reto olona ireto ireo kristiana nefa efa nanolo tena no faty satria tsy afaka nandositra intsony fa betsaka ny fiarahamonina ny fokotany rehetra efa fen'olona manenjika azy toerana nandosirana rehetra tany anaty ala tany efa fen'olona nanenjika andry zareo kay teo amin'ny fotoana zay afatesany amin'ony reto olo reto na de efa ororo tany tampoka Andriamanitra de nizara anankiroa ny tany latsaka tao teo anelan'ilay kristiana sy ilay mpanenjika mihitsy no nisaraka ilay tany de nilatsaka tao anatin'ny tany tao daholy nisy lelanafo mihitsy avy any ambany avy any nandevina ny reto olona ireto niaraka tamin'izay tonga de potipotika daholy zao tontolo zao tadidiko tsara mihitsy misy afo be mihitsy tanao ohatran'ireny tsy haiko hoe inareny zany ila zany ohatran'ireny ohatra hoe misy météorite avy any amin'ny abakabaka avy any miditra amin'ity globe terrestre ity tany ity zany de hitanareo reny rehefa tafiditra amin'ity tany ity de stomin'le poids le tany zany izy de lasa mandeha mafy be mihitsy de lasa ohatran'ny afo be izy avy any de mitotona amin'ny tany indray mandeha tonga de manonja mihitsy io tany io izy miditra anaty tany iny mibotsina mihitsy ny tany manodidina rehetra de mipoka rehefa avy eo tsy anankiray am'izay nefa ny tonga fa be de be mihitsy to tena hoe potika ny tany niakatra ny ranomasina niakatra ny ranomasina efa nahita an'ireny tsunami ireny misy taona tsika mety efa nijery an'ireny fahita lavitra reny any nahita an'ireny tsunami ireny miakatra ohatry ny avon'ireny trano bengeza be reny niavo le ranomasina namotika an'izao tontolo zao potika tanteraka izao tontolo zao tato akilany kosa nefa ireto olona kristianina zay tsy nety nivadika mihitsy napakariny tompo niakatra tany an-danitra le enlèvement zany io de ny zavatra niseho nefa tao anatin'izay raha lasana bavy malala napahitana zany reto kristianina ireto teo amin'ny toerana anankiray feno fasana teo amin'ny toerana anankiray feno fasana natsangana tamin'ny maty daholo ireo olona maty tao amin'ny tompo rehetrarehetra natsangana tamin'ny maty de samy gaga teo daholo nahita ireo olona be dehibe nitsangana tamin'ny maty de ireo olona nitsangana tamin'ny maty reo tsy hoe olona mpanoto reo fa olona zay nanompo any tompo tamin'ny fahamarinana nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fahitsi-po tamin'ny fiaretana tamin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra de nitsangana izy rehefa tonga ny fampakarana ny olo-masina de rehefa nitsangana reo de araka re voalazan'le Tesaloniana teo nahitana nyty le Tesaloniana voalohany toko faefatra ity nandiny fatelo ambiny folo io de niara-niakatra tany an-danitra reo tafakatra tany daholo zany ny olo-masina rehetrarehetra fa tato amin'ny ankilany kosa lay zazalahy zay maty napahitana azy ny zavatra manjo azy tampotampoka teo izy tonga de eny ampovoan'ny fasana de taitra le zazalahy de fa aizy zazany to maizina be mihitsy amin'ny andro alina de izy ny teny hoe maizina be zany de ozy izy hoe zarery ve ny eto amin'ity fasany ity fa tohatry ny mampitahotra be zany de nisy feo ana lehilahy ny teny hoe tsy ianao rery ny eto ka miaraka aminao eto de nitodika izy de hoe nahita anjely de anjely ve enao de anjely ao izy de fa aizy zany toerana misy atsika zany de eto amin'ny vilina misy anareo ihany tsika ozy izy eto amin'ny fasana de fa mifasana ahoana fa misy inona fa ina zavatra mitranga de ka efa lasa niakatra daholo izy ny olo-masina rehetra ozy le anjely zany tamin'le zazalahy efa lasa niakatra daholo ny olo-masina rehetra de efa ahoana fa zasany tsy nahita an'le fampakarana ny olo-masina de ka efa arivo taona ao arinan'ny fampakarana olo-masina tsika zao efa maraparana an'le arivo taona ao arinan'ny fampakarana ny olo-masina de zany ve ozy izy ka raha eto amin'ny fasana eto amin'ny tanànanay zany ozy izy satria teo amin'ny tanàna nisany zareo zany nisy fasana teo amin'le tanàna de hita foana isan'andro eo nisy namana be dehibe sy mpiara-mivavaka mpiara-mianatra nalevina tao misy olona maro be zany fantatra ozy izy milevina eo de lasa izy nijery ny savasava n'le fasana de nisavaina nijerevana le ana de jery ay ty misy lehilahy anankiray
teo akaikina mihitsy ty lehilahy ty mipetraka maty izy ary to efa ela be ozy izy de ozy le anjely hoe ka zay ny teneniko anao hoe arivotaona ao arinan'ampakarana ny olo masiny tsika zao de nijery anankiray koa izy de nahita fasana anankiray vaky le fasana de misokatra tsisy ninona ntsony tao anatiny fa manino ny tony fasany tony izy izy no misokatra ozy le anjely hoe reo zao olona nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fahamarinana de nitsangana tamin'ny maty izy tamin'ny fampakarana ny olo masina zany ve ozy izy de nanomboka teo am'izay lina be am'izay le zazalahy ny savany io karazana fasana io ty ozy izy misy fasana anankiray ty lehilahy anankiray ty lehilahy mpiandry fiangonana io ara ozy izy ny tena anisan'ny nampahirana foana mandeha makany am-piangonana mitonana mandeha mivavaka foana ka maninona ny fasana nytao tsy misokatra ka izy manana fiainana anankiroa sady nanompo an'Andriamanitra miandry fiangonana izy no misy fahotana miafina ataony aty ambadika tsy misy mahafantatra mihitsy fa anazy rery ihany zay zany le fiainana anankiroa de nijerevany teo daholo ny fasana rehetrarehetra de tojo tamina fasana anankiray izy fasana tsy nisokatra vonikasika an'le fasana izy de nitodika tany amin'lay anjely de matetika manko ny fasana fataon'ny olona am'izao zany rehefa le fasana anirotro reny asina sary zany eo amin'ilay izy eo de misy soratra mirafitra tsara mihitsy eo amin'ilay le vatotra mitsangana iny de hitany teo ny anarany de gaga be de fahahoany ty ary nenao izy fasanako ty nefa atao tsy misokatra le fasana fa inona ny antony zao de nampahafantaran'le anjely teo am'izay hoe etadidinao tsara ianao tamin'ny fotoana nisy fivoriana nataonareo mpiara-mivavaka hoe namoaka lalàna ny fanjakana anivelany fa tsy mahazo mivavaka sabata itsony fa mivadika alahady daholo ny fivavahana de inona zavatra nytenenao tamin'ny fotoana iny hoe zaho izy ianao tsy mirarahany zany fivavahany zany tsony fa lasa ianao nandeha niveryn-dalana de nalona nandeha nitady asa de ianao nandeha nitady asa iny na ny rahan'ny mpampiasa anao andeha anatitra zavatra anankiray ianao iny ny fotoana hafatesanao iny fotoana iny nandeha mafy be anao tamin'ny moto de niezaky za nanakana anao ka endrika olona fa tsy azonao le zavatra tiako tenenina hoe aza mandeha mafy ianao de jerevako elaela ianao sady nitazomiko elaela ny papier anao vao naveriko tany aminao miala teo ianao hoe maika be tonga de lasa ianao nandeha mafy be tonga tao aloha tao ianao de accident de maty izao ozy izy le anjely no anjely mpiambina anao mbola vao tonga teto ambonin'ny tany ianao de nihiraka nomena voalohany andeha hiambina anao andeha ikarakara anao sy anao zay mahasoa anao misy fotoana ianao milalao tambola kely de indrasako foana sy embenako foana misy fotoana ianao nilalao miaraka amina mpanao baolina maromaro satria tambola kely de latsaka tany anaty rano lay baolina de nalahelo ianao de za nampahiry anao foana nampionona anao tao anatin'izany misy fotoana ianao narary zany no nampiasain'Andriamanitra nanasitrana anao mitondra ny tatitra makasika ny fiainanao rehetrarehetra hoe marary le olona embenako de sitran'ny tompo izy rehefa avy eo ny faniriko taminao izy le anjely rehefa miala ito ambonin'ny tany ianao de hitondra anao ho any an-danitra ampiseho anao reo fahatsaran'ny lanitra ray manontolo ampiseho anao ny lapa ny toerana fivavahana ny toerana fitsangatsanganana zany hoe voninahitr'Andriamanitra zany ny tena mba faniriko mba hampahita anao hoe hito ny trano hipetrahanao de hiaraka foantsika hifankahita am'izay tsika any an-danitra tsy oatra ny tety ambonin'ny tany hoe tsy afaka miseho aminao mivantana izany ny faniriko kanefa disy fanantenana aminao satria mba nomena olona ambesako sy ho karakaraiko kanjo tsy tafakatra any an-danitra ianao teo vao nanenina lehilahy za ve tsy tafakatra ianao hoe fa ninamanao rehetra reny fasana misokatra reny efa nitsangana tamin'ny fitsanganan'ny maty avokoa le fitsanganana voalohany fa ianao tsy tafakatra fa mbola midy ny fasana anao ao anatin'lay arivo fotoana tao aorian'ny fitsanganan'ny maty na ny enlèvement zany tsika am'zao miresaka zao izy le anjely zay ny tenen'le anjely tam'lehilahy de inona ny tokony ataoko am'zany tsy afaka manao ninina aminao tsiny na ninona ary zao izy tsy nisakananao tam'lay fahotanana ataoko ka ny olona ozy izy le anjely manana ny safidiny ane manana safidy ny olona amin'ny tsara sy ny ratsy
ny azoko atao de mipitsika sy manolo-tsaina anao a manakatsakana anao amina fomba zay azo atao fa tsy afaka tonga de miteny anao mivantana mihitsy aho hoe tsy mety hoe zavatra ataonao io tsy afaka manao an'izany satria miambina anao fotsiny ny azoko atao manara-maso ny fiainanao sy mandray ny tatitra rehetra ny zavatra ataonao isan'andro zay ny azoko atao fa ianao a ny vily ny ala tamin'ny fahamarina ianao nakany amin'ny fahotana niaraka tamina vehivavy zao tontolo zao ianao de niasa ianao namelona ny vehivavy iny de ankehitriny ianao maty a tsy voavonjy ianao teo vao nitomany lay lehilahy hoe inona nataoko am'izany tsisy hevitra itsony a zareo moa eo ampifapiresahana eo a naneno ny trompetra nisy fahazavana be mihitsy nidina avy tany an-danitra de nahita ny Jerosalema vaovao lay tanàna nampidinina tetỳ ambonin'ny tany rehefa tonga ny Jerosalema vaovao niakatra ilay lehilahy lay anjely niakatra nakany an-danitra de nitomany teo moa ty lehilahy ty ny lavonjy a tsisy hevitra tsony ny aminy a de taorinan'izay a tapaka le nofy fitopitiniko izy zay fa lavalava le izy satria zavatra tena hoe tena zavatra hita maso no ny aina natao anatin'izay miaina amin'ny fiainam-baovao miaina amin'ny fiainam-baovao fandarana manokana izay arahinao eto amin'ny fifoazapana TV amin'ny ora toy izao izay ahitanao toroteny ho fampahirezana ny fononao ary ahafantaranao ireo zava-miafy ny tenin'Andriamanitra ahitanao ihany koa fampianarana hitarihana lalana antsika ho amin'ny famonjena ny fanahy mandrakizay ary ampahafantarana anao ireo fahamarinany ny tenin'Andriamanitra iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Apostoly Andreas fijoroana ho vavolombelona ho fanehoana ny fiasan'Andriamanitra sy ny heriny eto amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka ary fampahirezana anambarana aminao fa velona mandrakizay Jesosy Kristy tompontsika